rivotra eto andrenivohitra maloto miamaloto. Fako plastika mahatratra amin'ny 10 sy 7 taona. Fiainam-pireneny ambany ny tany fifampianoana eto Madagasikara onindrony. Arrivany alarobia fatelopolo ny volana oktobra taona 2024 manatra ny fiarabana tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS asaina hiampanajana ianao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny fitantanana ny tanàn'Antananarivo no isataratsika ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Misedra olana maro lafy Antananarivo ankehitriny ka mitaky fiovana ny vahoaka eto amin'ny ity renivohitry Madagasikara ity. Mila olona mahay, malala ary mahavita ny asa miandry fa tsy olona isehoseho fotsiny. Efa nampiseho fahavonona ao amin'izany ny antokotoko Madagasikara ary efa nampiseho sy ny laza fa tsy amela irery ny vahoaka malagasy. Manoloana izany dia aroso no dia amin'ny fandraisana andraikitra ka mila tojo vahaolana ny vahoaka an'Antananarivo fa tsy aina lava ao anatin'ny fampitehana tahaka izao. Tao aratsika ny fanadihadiana mahakasika izay. Izao sisy ilay renivohitry Madagasikara, ilay arivolatsy matindray andro fa izay. Ravany fako manara-penitra sy fofona mantsiny. Rano maloto miandro na vokatry ny fahatsetsehana lakan-drano. Tsy misy endrika intsony ny tanàna, izay ihany mba tsara tany aloha, potika avokoa. Aty amin'ny taona 2024, tsy mendriky ny maha-renivohitry ny firenena azy intsony Antananarivo, izay voasokajy ho renivohitra maloto indrindra ty Afrika sy manerana izao tontolo izao. Asa nataony aiza le vola, nataony aiza le vola. Azonao zany, lasa fanaripaky ny arabe, miaina amin'ny fahalotona amin'ny vahoaka. Zay nataoko hoe misy tena zavatra système tsy mety ao ambony ao e. Mba farafaratsiny ao anatin'ny herinandro indroa mba tonga mba makany le sorty lalitra ny aretina efa betsaka. Mpivarotra zany tena manontany tena mihitsy hoe le commune ave tena tsy miasa mihitsy miala tsiny amin'le fomba fiteny. Tena ny lakan-drano dia tena tsitsiny sorty raha fako loto dia miparitaka ny lalitra nefa mivalana aretina zao mbola tena manjaka eto amintsika. Manampy izany ny rano tsy misy, ny jiro tapaka lava. Zary asa manokana rivoahana alina mihitsy ny fatsakarana rano. Tsy maintsy mamoaka vola mihoatra ny andavanandro raha te hidio sy hisotro rano. Renivohitra nefa niresaka. Fitaratra ho an'ny firenena kanefa dia voaravaka bidon jaune na andro aman'alina ny tanàna. Mangony fotsiny resaka jiro, lasa fahagagana ho an'ny maro indray aza ny fandehanana. Le rano tena mampijaly, le fitondrana mihitsy tsy malala ny sosialim-bahoaka fa variana amin'le oeraoera be zay miaina eto tsy mandeha ny rano fa any alavitra be any mitady rano. Misy olona vonoiny eto. Zao ny saina le izy le mandeha firora isan'andro. Ny rano koa torak'izay matetika moa rehefa tapaka ny jiro dia manaraka azy ny rano, miteny marina ianao gadraina, miteny diso ianao gadraina, tsy mahazo miteny tsony zany ny olona. Zay le fandeha. Tsy azo hohanina ny lalana. Vokany, izao sisa ny hafaran'ny lalana eto andrenivohitra. Zary lasany ihany ny hoe lavaka misy lalana sy ny hoe lalana bombo voanjo. Raha tsendrika ny tanàna
fa miteraka olana goavana amin'ny fiainana andavanandro mihitsy izany. tsy mba misy fanakolokoloana mihitsy ny lalantsika eto Madagasikara nefa tsy rehefa ty lalana. ao lefa melomanay avady aman-janakay dia tsy maintsy mandeha zay na tianay na tsy tianay. Io lalana io zany lazaina fa hoe tsy mahavoka ny lalana nefa tsisy an'io lalana io netsika sahirana. Dia ny fahampitehan'ny piesina madinidinika rehetrarehetra nefa ny fahalafosany ny amin'ny karana sy ny anina efa mahatsiravina vidina. Tsisy fitsonjovana momba ny vahoaka mihitsy ny zavatra mitranga rehetrarehetra foatran'izay tiany zareo atao foana ny atao. Raha izahako izao ny fahitako an'izany tanànan'Antananarivo zany raha mitaha amin'ny renivohim-pirenena hafa dia farany ambany angamba Antananarivo satria nahoana eto Antananarivo aby no ahitana fitaterana rehetrarehetra sy ny fahalotoana rehetra sy ny fijaliana rehetra mahazo ny olona. Ny tena loza dia ny fampitehany toe-tsaina, nozarina notolorana, nozarina ny aina tao anaty gaboraraka sy tsy fanaran-dalàna ny mponina ka mitarika azy ireo tsy olombanina sy tsy ho tompon'andraikitra. Ny fananana toe-tsaina miabo ambanin'ny fifehezan-dalàna nefa no antoka maha olombanina sy isiny ny fampandrosoana. Olona lasa atao hoe ny teny ihany hoe ny discipline dia ny civisme izay no manjaka raha ny toe-tsain'ilay olona amin'izao. Manao izay atao daholo zany zao saiko mandrapahatonga izay fandaminana vaovao na isy na tsisy any. Ilay lalàna angamba mety tsy miara satria ohatra ny gaboraraka ilay izy. Zay fahita raha ohatra tany amin'ny fitondrana taloha ohatra dia manara-dalàna ny olona ny aina araka izay azo ny aina any fotsiny olona satria ny olona zany lasa zatra anatina tsy fanarahan-dalàna. Io nge raha loto io ne vokatra tsy fanarahan-dalàna koa e. Santionany amin'ny fampotehan'ny tanàna sy olana eto amin'ny renivohitry Madagasikara ireo. Tsy mendrika ary tsy sahazan'ny mponina indrindra fa amin'ny maha-renivohitry ny firenena azy ny zava-misy eto. Mila fanarenana Antananarivo ary mitaky fiovanany malagasy. Tsy ny amboadidy fa ny joro araka ny tokony omen'ny vahoaka ny filoha Ravalomanana. Ny 2024 nanapa-kevitra ny rotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna ny Antananarivo renivohitry Madagasikara ny tenany. Ry vahoaka malagasy sy ny vahoaka n'Antananarivo, voaraiko ireo fangatana nataonareo mba hilatsahako ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra satria efa nilaza taminareo fa tsy amboadidy, efa nametoky anareo fa tsy hamela ny vahoaka malagasy irery, ary efa nanambara taminareo aho fa hanokana ny andro sisa rehetra iainako anarena ny ty firenena malala antsika ity. Noho izany rehefa nandinga tamin'ny fotoana, rehefa avy niresaka sy nahazo ny tsodrano avy amin'ny fianakaviana indrindra inena, rehefa avy ny fanakalo hevitra tamin'ireo namana sy tapaka mpanao politika sy ireo fikambanana maro samihafa, rehefa avy niresaka tamin'ireo rafitra mikarakara ny fifidianana ary rehefa nahazo ny tsodrano ray aman-dreny dia nametraka teo am-pelatan'Andriamanitra ny fikasana sy ny faniritsika rehetra, ny asa izay ho atao dia nanapa-kevitra fa hirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitry Madagasikara. Noraisiko izany fanapa-kevitra izany ho fanarenantsika miaraka ny renivohitry Madagasikara ary ho fanomizana ny tolona ho fanavotana ny malagasy. Rosondia ho fanarenana ny Antananarivo. Tontosany 4 septambra 2024 ny dépôt de signature sy ny légalisation ilaina amin'ny taratasy firotsako fidiana ho ben'ny tanàna eto Antananarivo renivohitra teto amin'ny bureau district Antananarivo voalohany. Matoa tonga aty manohy foana n'ilay processus avy nanao légalisation ny dossier koa zao fa mitohy foana tsika dia aza mataritra zao mino fotsiny any. 20 septambra 2024 tafapetraka tao amin'ny OVEC isotry ireo antota-taratasy firotsako vidian'ny filoha Ravalomanana marika sy ireo mpanolontsaina 20 iray lisitra aminy. Tsy hamela vahoaka malagasy irery, tsy hamela n'Antananarivo irery, tena efa vonona ary
efa hita tsara dolo zany ny fomba atao anatanterana azy dia misaotra an'Andriamanitra vita soamantsara le fametrana azy iny. Nanomboka teo ihany koa ny filambanina nataony fitondrana tamin'ny alalany sampandrarany etra tsy nomenatra amin'ny farany ny taratasy fanamarinana fandoava-hetra na ny 211 bis 7 septambra 2024 nivoaka ny fanapahany ovek fa tsy fainona totataratasy ny marika ravalomanana no mafisin'ny seny izany ka dia nolavina ny firotsahako fidiny miakatra teny amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ny rara ny alahady 2 septambra ary dia mbola nanamafy ny fanapaha-kevitra teo aloha ny didiny voaka tsy azo nyraisina ozy izy ary ny laviny zany ny fitoriana fanafoanana ny fanapahana nataon'ny tseny zany nanajy ary nanaraka ny antanatohatra rehetra araka ny voalazany lalàna ny tiako Madagasikara taoriny ny sotasota politika natao 9 septambra 2024 no laviny ravalomanana ka mijoro ravalomanana tojo ravalomanana Antananarivo. Rehefa nandinika moa zany ny bureau politika nivory hoe iza ny fanapaha-kevitra ho raisitsika ho candidat be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra miaraka amin'ny solombavambahoaka ary nitenenina ny tao amin'ny safidianana ny candidat hoe afaka hiatrika ny candidat dia voasafidy moa zany ny candidat be ny tanàna ny Antananarivo renivohitra ho an'ny antokotiko Madagasikara dia Andriamatoa Tojo Ravalomanana. Tsy azo avela anjaka ny ratsy fanahy tsy maintsy mijoro ny olo-marina ho tombontsoany maro anisa olony ravalomanana tojo nandritra ny fisariana ny larana entina mandritra ny fifitianana fahotana ho an'ny marina ny mangina sy ny tsy mijoro manoloana ny ratsy fanahy averiko fahotana ho an'ny marina ny mangina sy ny tsy mijoro manoloana ny ratsy fanahy eto Antananarivo no misy atsika koa rehefa sakanana ny ray aminay dia tonga arivo mijoro izahay ary rehefa sakanana ny dadanay dia mijoro ny zanak dada koa rehefa sakana ny marika ravalomanana dia mijoro itojo ravalomanana miary volahy tsy matindray andro koa manao antsoavana Antananarivo izahay ry arivarivo lahy ry arivarivo vavy mijoroa ary mitenena fa omba antsika mandrakariva Andriamanitra. Larana faefatra amin'ny belita toka ny ravalomanana tojo 14 oktobra 2024 Rosondi nampafantarina tamin'ny mponina Antananarivo i ravalomanana tojo sy ireo piray lisitraminy tao anatiny tapabolana mahery nahitany eteny fotony miaino etaetan'ireo mponina eto andrenivohitra tamin'ny ankapobeny.
navoy ihany azy zany fotoana ny fandraisana dia tsapa fa misy ny fanantenana fa hiverina amin'ny laony ny fiainana eto arivo mila olona mahalala mahay ary mahavita azy an-tananarivo ka tojo vahaolana ao aminatiny tena eritreriny mihitsy izy sady afaka tena hoe manova tantany kokosy be vao mahita azy dia tonga dia falipetraka ny fanantenana satria efa tantara valomanina inge ny fanantenana nipetraka resaka tsena dia resaka fahadiovana dia resaka eo amin'ny fandritana ny lalana angambany za aloha manantena hoe misy fanovana eo e satria dady efa mitondra teo aloha dia manantena hoe hitovy amin'izay fitondrany dada zay koa izy tsy vitan'olo tokana nefa ny fanarenana ny simba sy ny fananganana ny farava mitaky firaisan-kina fiara misalavy amin'ny rehetra izany mba ho tanteraka ilay fanantenana ho amin'ny fanovana fahalafombaovao afatanteraka kosa makasika ny fiainam-pirenena dia ireo mpitondra ihany no manomboka ny olana dia mody izy ireo ihany no miseho mamany olana manoloana ny fahirano sy ny fahatapahany herinaratra lavarendry hoy ny mpanaraka andraranom-pirenena Serge Zafimaova ny politikan'ireo mpitondra no mahatonga izao delestazy sy ny fahatapahan-drano lava manerana any Madagasikara izao ho hiatrany fanehoan-keviny sary sy ndratsariny tahiriny ainy tetika asa famatsiana herinaratra miisa 5 no efa vita ny fifanarahana ho fanatanterahana azy nandritra ny fitondrana ASVM teo ohatra ny tetika asa volo B2 avy amin'ny renirano ny vondro antsinanana izay mamokatra 100 megawatt rano mafana avy amin'ny renirano ny kopa Analamanga mamoaka 40 megawatt saofika avy amin'ny renirano ny Onivevaky Nakaratra mamoaka 300 megawatt Antetezambato avy amin'ny renirano ny Manja Amorony Mani mamoaka 400 megawatt Ambodoroka avy amin'ny renirano ny Betsiboka mamoaka 200 megawatt Ambatolampy mamoaka 20 megawatt Ambatondrazaka sy Amparafaravola renirano ny Mahery ny sy Androkabe izay mamoaka 500 kilowatt sy 700 kilowatt efa vita rafitra hatramin'ny vola anatanterana ny asy ireo rehetra ireo tsy nitohizan'izao fanjakana ankehitriny izao anefa izany no ny fitakiana vola ambony ampanga na commission hoy Serge Zafimaova raha fintinina dia mainy afinatsanga ny fanjakana Rajoelina ankehitriny manoloana ny resaka jirama hoy ihany Serge Zafimaova fa ny olana dia zao rehefa tonga ilay fitondram-panjakana tamin'ny 2024 dia tao anatin'ny lohany zareo hoe nazony commission le mpitondra tao aloha ka zareo koa mba nitaky tamin'ireo orinasa adjudicateur na hoe nazo an'le marché hoe zay koa amenareo commission dia tsy nanaiky izy menakavy dia vokany au lieu de hoe ranarana zany ny plan tamin'ny 2024 zay nataony fitondram-panjakana tamin'izay fotoana zany zay tsy piako fa ny président conseil d'administration ny jirama tamin'izay fotoana zany député Irmar ankehitriny efa nisy plan eto zany efa milaminy dia amin'izao fotoana zao ravany tsena milaza
nisy fivoriana tamin'ilay afrikare mifanipaka ny teny fitondram-panjakana tao momba ny saofika so volobe izy tsy tadidiko tsony fa ray am'ireo orinasa reo ny filoham-pirenena ny laza fa hoe efa hosoniavina ny closine dikan'le closine io a misy orinasa anankiray zany natokana amin'ny état partenaire de rehefa aveo hoe izy zany manangona an'le olona rehetrarehetra fanazavana kapobeny le resako zay a de hoe rehefa aveo manao soni miaraka amin'ny fitondrana malagasy de ministre ny finance nefa ny rivan'iny ihany rehefa niteriteren'ny mpamatsy vola tao hoe inona koa ty tantarainareo ty de laza ndray ampabe maso hoe le closine ne am farany taona 520 ho ataony soni dikan'izany tsy misy an'izany zany fa na ekibony ompy araka ny fomba mahazatra zay tsy hitany zareo maratsy azy tsy mety miaiky ireo mpitondra tarihin'ny filoham-pirenena fa ny politika no tsy mahomby tsy ny fametrahana vahiny nagasy hitantana ty orinasam-panjakana ity no olana fa ny fitsabana ara-politika be loatra atao amin'ny jirama raha nisy ny continuité de l'état fa tsy nitakitaky ianao hoe ame commission zay izy milazanao fa name commission izy tam'le olona tare amin'ilana tokony vitany inauguration reo fa rahafatarany tamin'ny heritaony androany lamina tanteraka fa tsy mila mivizaka amin'ny filoham-pirenena mandeha mivorovoro eo mijirama ao fa raha toro ary izy tsy voava io il faut pas faire de populisme ny filoham-pirenena tsy afaka anao any zavadretra matoa anao manendry a gouvernemanta nde gouvernemanta misy ny atao hoe premier ministre de misy ny atao hoe ministre de misy ny atao hoe secrétaire d'état zay zany zao a mandrafitra le gouvernemanta rehefa tsy mahavo ny gouvernemanta na ny tsirairay avy na ny daolo be de hovaina fa enao a na tsy atory ary anao mandritry ny ray volana tsy ho vitanao hoe izao olana era Madagasikara zao tsy ho vitan'olona ray tsy possible zany fa fahaizanao manao délégation de pouvoir amina ekipa mahavo sy azatokisana mafely lafony teknika indrindra voalohany aloha mafely lafony teknika fa tsy hoe maimbo solelaka efa tany amin'ny taona 2024 no nilaza ny filoham-pirenena ankehitriny fa fantany ary efa vitan'izy ireo sy ny ekipa ny fanadiadina anarenana ny jirama nanambara koa ny tenany fa efa vonina ny milina amokatra 400 megawatt atreto aloha nanjofoka daolo ireo rehetra ireo androany indray tonga hatraminy hoe misy figafina mba animba ny tenany tsy vao androany anefa no nitanisan'ny filoham-pirenena fa ifarana tsy ho ela ny delestazy ary efa talohana nendrena ny tale generaly israelianina izany teo ilay 3 andro dia ho voavany olana herinandro dia tsisy intsony delestazy saingy iarany rehetra mahita ny zavamisy ankehitriny ampiasaina ilay tribune lehibe miisa 2 izay mandany soloka 300 tapitrisa ariary ao anatin'ny adiny 5 isanandro izany hoe 7 miliara ariary mandritra ny iray volana dia ho hita eo indray ny toyny aoriny ireo fampanantenana natao androany ireo mbola eo amin'izay vaovao ny angovo izay hatrany dia tsy fahombiazana ara-pitantanana no rangory fototry ny fampiteny orinasa jirama amin'izao fotoana izao hoy ny teo anivo ny etsika roy androany raha niresaka mahakasika ny olany jiro sy ny rano eto Antananarivo misy vola fanampina tapahana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ho an'ity orinasa ity saingy mbola misy trosa hafa ataony jirama any ivelany tsy fahaizana ara-pitantanana izay no faneho-kevitra manoloana ity olana ity ndao raha tsika ny fanazavana mahakasika izay anesy zay dia manome subvention na ataoko hoe vola ny jirama foana voatokana ao anatin'ny teti-bola dia ny jirama koa nefany mbola misy trosa ataony koa na ataoko hoe findramam-bola ataony hoentina anatsarana ny vola entiny mahantanteraka n'ilay fanomezana tolotra amin'ny resaka jiro sy ny rano eto Madagasikara nefa tsika olom-pirenena amin'izao fotoana izao mitombo foana ny fahatapahan-jiro mitombo foana ny fahatapahan-drano aiza zany ny firafy ataoko hoe firindran'izay hoe fitombony enti-manana eo amin'ny fomba fitondrana ny resaka jiro sy ny rano zay
sy ny fisitrahana nylay atolotra tsaratsara kokoa ho an'ny olom-pirenena amin'ny resaka jirosondrano ny fanalavitra. Fitantanandrara-panjakana izay atrany dia manoloana ny toe-draram-pirenena dia nanambara ny firaisamonim-pirenena roy fa mbola sarotra ny fifampianoana eto Madagasikara. Sehatra maro no nandraisan'ny roy andraikitra, isan'izany ny fangaraharahan'ny fitantanam-bola-panjakana. Nao tatitra manoloana izany ity firaisamonim-pirenena ity ho an'ny androany. Ny andindiny ny makasika izay. Sarotra ny fitondrana sosokevitra ho fanatsarana ny fomba fitantanana eto Madagasikara hoy ny firaisamonim-pirenena roy. Antony maro no mahatonga izany, eo ny tsy fifampianoana sy ny sakana inina apetraka ara-politika. Ambany ny tany fifampianoana ka miteraka sakana ho an'ny firosoana amin'ny fanatsarana izany. Ohatra kaiky ny fandefasana lalàna eny anivon'ny antenimieram-pirenena izay voasakany maro anisa matetika hoy hatrany ny hetsika roy. Teo aloha teo moa zany tsy fantatra na atsara izy amin'izao solombavambahoaka vaovao zao fa matetika ireo sosokevitra fanatsarana amin'izay lalàna iaraha miasa rehetrarehetra dia tsy misy voaray satria ohatra efa mifanaraka amin'ilay fitondrana ny solombavambahoaka dia ohatrany hoe lasa boîte aux lettres fotsiny fa tsy tena miady hevitra amin'ireo lalàna isan-karazany ahafahana manatsara ny fiainam-pirenena. Raha tsy resakitsika ohatrany hoe ny teti-bola-panjakana izay isany ataoko hoe antony asiana ny fivoriana atao isaky ny volana oktobra ohatran'izao ny fandiriana ny teti-bola-panjakana amin'ny taona ho avy. Matetika ny teti-bola-panjakana tsika zany hatramin'izay na ny volavolana ny teti-bola-panjakana tsy ao anatin'ny tapakandro akoriny dia fa laniny eo nivon'ny solombavambahoaka rehefa tonga eny aminy nefa fantaritsika ny ateviny zany teti-bola-panjakana zany fa mila fanadiadiana sy fitsiriana manokana ahafahana tena mijery hoe inona ny pitsopitsony ao anatiny ary mety isy fiatraikany manahoany eo amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny malagasy raha tena io teti-bola-panjakana io no ampiarina eto. Isan'ny efa nanaovana sosokevitra ihany koa hoy ny firaisamonim-pirenena roy ny momba ny ametrahana fitsinjaram-pahefana tena izy. Saingy hatramin'izao mbola tsy hita ny fanatanterahana sy ny fandraisana io sosokevitra io. Raha tsy tenentsika ohatran'izao ny resaka fitsinjaram-pahefana be dia be ihany ny ezaka efa natao ametrahana izay fitsinjaram-pahefana izay ohatra ny hoe ny fifidianana n'ireo tompon'andraikitra sy mpitarika eny amin'ny faritra nandrisiny efa taona maro fa mbola tsy tanteraka ilay izy hatramin'izao. Tsy fantatro zany satria efa nametraka tsika ny ezaka io ametrahana an'ilay le plan national de la décentralisation, programme national de la décentralisation émergente zay nisy ny fandraisana anjara ny firaisamonim-pirenena teto anivon'ny roy dia antsazo antenaina zany fa mety mba hisy ny fanapahan-kevitra tsara ahafahana mandroso amin'izay hoe fametrahana an'izay fitsinjaram-paina tena izy zay ka ao anatin'izay ny fifidianana an'ireo izay hitarika eny anivon'ny faritra zany mba tena ho feno ilay rafitra hitantahana ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara. Ankoatr'izay dia nanamafy ity firaisamonim-pirenena ity fa mbola sarotra ny sitrany olom-pirenena ny fangaraharana ara-pitantanana ara-bola na ny transparence budgétaire. Mampanjaka ny kolokolo anefa izany hoy hatrany ny hetsika roy. Ao anatin'izany ohatrany ny mbola tsy fahombiazana na ataoko hoe fahalainana amin'ny fametrahana mangarahara amin'ny fitantanana ny volam-panjakana zany na ny transparence budgétaire. Hitantsika teo amin'ilay fanaovana tatitra teo fa mbola tsy mahatratra ny isan'ilay firenentsika hoe mba manome antotom-pahalalana azo ekena amin'ny resaka fangaraharahan'ny teti-bola zany fa mbola le antotam-pahalalana farafahakely no sisitsika rehefa noty milatsaky ny 120 mantsy zany dia hoe le antotam-pahalalana farafahakely no mba zaraitsika zany momba ny resaka teti-bola-panjakana. Nisy moa ny fanaovana tatitra momba ny asa nosahan'ny hetsika roy nandritra ny taom-piasana 3 sy 4 arivo ka ireo no isan'ny teboka voaresaka nandritra izany. Ireo faritra 3 no nanday anjara tamin'io fanaovana tatitra io raha ny fanazavana. Faraikitra ny savorovory tetsy amin'ny fokontany Paraky ao anatin'ny boriboritany faefatra io maraina io no tapahany Jirama Mantsy ny ranon'ireo mponina rehefa tsy nalohan'ny fikambanana ny tantana azy ny fakturany Jirama. Izay no andray andraikitra manoloana io olana io rehefa tsy hamany fikambanana mpitantana hoy ireo mponina. Sary sy ndratsarany Tahiriny. Tsy nisarasara ny Jirama nanapaka ny rano rehefa tsy voaloha ny vidin'ny rano teto amin'ny fokontany Paraky. Herinandro izao no tapaka ny rano teto amin'ity fokontany ity. Raikitra ny savorovory ny maraina teo satria raha ny fanazavana nataon'ireo mponina dia ny fikambanana mpitantana ny rano no tsy navitany andraikiny
ka natonga ny firosony jirama nanapaka ny rano izay antsisa mba nandeha kanefa no tapahiny hoy ireo olom-pirenena naneo ny atezerany. Fa raha ohatra ka tsy makany jirama androany izy dia izahay sy ny BMS ary ny fokotany mandeha direkta miregle le problème any amin'ny jirama. Dia io association io no nitatana an'le popy dia tsy hay laniny zareo tany le vola fa tsy nalohany intsony ny volan'ny jirama dia tapaka le rano efa herinandro mahery zany zahay no tsisy rano eto Aparaky. Dia efa mifampiresaka tamin'ireo filohan'ny association izahay le nitatana an'le pompy ary lasa problème anay an'le ponina majinika ty moa le fanatonana an'le tany amin'ny association satria lasa zareo indray no mitory an'le ankizy nanantona tany resadresa sy le olona resadresa nandeha nakany aminazy nefa zareo no tokony réglé an'le problème. Efa niaraka nakany efa niaraka zany zahay ponina teto sy ny BMS ary mifokotany nakany amin'le association dia rehefa mifampiresaka tany dia eo régleny zareo androany le izy dia nefa le madama le tena présidente le association tsy mety hitanay fizika mihitsy zareo tsy hitanay vatana mihitsy fa le ray aman-dreniny foana no eo. Tsy nahazo ny lehibe pokotany izahay rehefa nandalo nijery ity zavanisy ity tsy tazana ihany koa ny fikambanana ny tantana ilay pompy andrasana arak'izany ny toy n'ity olana hafa momba ny rano ety amin'ny fokotanin'ny Paraky ity. Tsy misy raha mandeha amin'izay laony eto amin'ny firenena ankehitriny miariary toy ny vaiakandrina ny fahampitehana vokatry ny tsy fahaiza mitantana sy ny tsy fahaizana mamaritra ny laharam-pahamehana ho an'ny vahoaka miantra manaina ny fahavoazana misy indrindra mahakasika ny olany angovo sy ny famatsiana rano eto amintsika izay tsy tokony andrasana vahaolana herinandro na 10 andro fa vahaolana izao dia izao. Andro miaratiana sy mbola avatsara no mitatitra ny antsiprian'izay. Miaratsy ny zava-misy ainan'ny mponina saika manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara manoloana ny olana ny famatsiana rano sy herinaratra. Zary lasa fiainana andavanandro ny mponina ny miaina anaty loto vokatry ny tsy fisin-drano sy ny aizina vokatry ny fahatapahan-jiro izay efa mihoatra ny tokony ho izy. Mirarakompanay indray ny fampanantenana sy ny vahaolana omeny fitondrana mahalonjany rehefa avy niaritra ny mafy indrindra ary naneho ny atezerany mponina. Voalaza fa ho foana ny délestage ao anatin'ny ora fiasana mandrapatonga ny ora fatoriana. Ho ampiasaina ihany koa ilay turbine lehibe roa izay mandany solika 300 tapitrisa ariary ao anatin'ny adiny 10 ora isanandro, izany hoe 7 miliara ariary ao anatin'ny iray volana. Ho apetraka manomboka amin'ny herinandro ho avy ihany koa ny parc solaire 20 mégawatt ary mialoha ny volana Mai ny fametrahana milina mamokatra herinaratra hatrany amin'ny 105 mégawatt. Tsy vitany vava ary tsy tokony andrasana fotoana intsony ny vahaolana tolotra ny malagasy fa vahaolana izao dia izao tsy tara ny fahavoazana ilaina. Ny mpitondra fanjakana mihitsy no miny tsy miaina an'ilay tena zava-misy ilay tena olana. Hany ka rehefa mitady vahaolana dia vahaolana manaritsarona ny androany fotsiny no atao. Raha ny vahaolana efa samy mahalalitsika na tsy teknisianina ary samy mahalalitsika fa mifampiakarana ny vokatra ny andekaleka na any amin'ny loharano hafa vaovao izay efa nitany saina hatry ny ela fa hoe tokony natanterahana azy izay ny tena vahaolana. Fa na inona ketrehana ao ambony androany rehefa tsy misy ny vokatra azo zaraina azo tsy nzaraina mitokantrano tsirairay avy dia tonga amin'le vazivazy any anaty tambajotra sosialy any hoe misy tsy mody mihitsy zany. Misy tsy hivoaka ao mihitsy zany. Tsy maintsy mahita vahaolana. Zay tsy inona lefa le fanambona voaka zareo hoe tsy hivoaka ao raha tsy mahita vahaolana. Vahaolana tonga dia miatra ny ilain'ny vahoaka tompoko. Fa tsy vahaolana tsoratra, tsy vahaolana mbola hoe afaka herinandro na afaka 10 andro vao hiatra, fa vahaolana tonga dia miatra satria ilay zahatra mitranga efa miatra. Fa matoa tsy tafavoaka zany le izy, le fanjakana no tsy mahavita azy. Le fanjakana no tsy nahavita nanarina, le fanjakana no tsy nahintantana ka nahatonga amin'izao lavaka mangitsokitsoka izao, ary le fanjakana no tsy nahintsinjo lavitra ny aminy hoe manahoana ny fitombon'ny mponina, manahoana ny inona ty izy ny filana amin'ny fanavaozana ny fitaovana rehetrarehetra, manahoana ny tokony ho fanavaozana nalefa isa-taona. Manoloana ny fitotonga ny toetry ny tanàna sy ny lafim-piainana amin'ny ankabeny eto Madagasikara no isan'ny antony anapahany tima sy ny firaisan-kina efitra indray anjara feno amin'ny fifidianana kominaly ho avy io. Mila olona mahay, mahavita ary mahalala ny fanarenana sy ny fanavaozana ny tanàna. Tsy tsangan'olona fotsiny ireo kandida ny tima sy ny firaisan-kina fa manana ireo viana matipaika. Rehefa lany soma tsara, satria ho lany soma tsara dia hitondra ny fanevan'ny antoko fa indrindra hapiatra an'io vinan'ny antoko. Tsy tokony miditra ao, tsy tokony ho niditra tao rehefa tsy lesy rahatra amin'io vinan'ny antoko. Fa ireo kandida rehetra voafantana
dia resy lahatra tamin'io vinany any tokoa ary antenaina tsy angatahana akory zany a fa antenaina fa atondra an'izany fanevany antoko zany mandritra ny mandaha manaraka io ary ireny rehetra reny mitambatra no ahafahantsika ahita mivaingana sy azo tsapaitanana ny vokatry ny asa fampandrosoana tariny mpikambana avy amin'ny antoko tiako Madagasikara sy avy amin'ny vovonana firaisankina. Ho an'ny distrika Anambohidratrimo manokana, efa miomana miatrika ny fifidianana ny fotony amin'ny fampahafantarana ny kandida ny fijerena ifotony ny olam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Tsy mitsahatra ny miantso ny fahamelona sy ny firaisankina ary ny fahavonona ny rehetra hiatrika izany ny solombavam-bahoaka voafidy ao Ambohidratrimo. Fahenina isanjato monja amin'ireo kandida mirotsaka hofidiana ho ben'ny tanàna amin'ny fifidianana ny 1 Desambra ho avy izao no vehivavy. Fifidianana manakaiky vahoaka nefa ny fifidianana ben'ny tanàna arak'izany. Tena vitsy anisan'ny vehivavy malagasy resy lahatra amin'ny sehatra politika eto Madagasikara. Maro ireo sakatsakana tsy mampirisika azy ireo amin'ity sehatra ity ka mahatonga ny fahalainana. Sitraka raha tovinambinitsoa sary sindatsariny Mathieu Prince. Solombavam-bahoaka 7 monja amin'ireo 13 no vehivavy, 7 sy 305 ireo kandida nirotsaka hovidiana ho ben'ny tanàna amin'ity taona ity ka ny 900 ihany no vehivavy. 50 ny malagasy anefa dia vehivavy avokoa. Araka ireo taremarika ireo, vitsy ary ambany ny tahaparisian'ny vehivavy raha ny resaka politika no asiteny. Sokajin'ny fiarahamonina ho fanaka malemy sy mpikarakara tokantrano ny anjara andraikitry ny vehivavy ka tsy dia maharisika amin'ny resaka politika loatra. Marina fa nahitana fitombony ny hifandraisana andraikitry ny vehivavy raha oharina ny tamin'ny teo aloha saingy tena mbola vitsy raha mitaha amin'ny lehilahy. Ny antony aloha voalohany tsy fahasahiana amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny vehivavy dia mitahotra amin'ny mahatonga an'izay satria ny vehivavy tsy dia manana fahasahiana tahaka ny lehilahy loatra dia matahotra izy amin'ilay fandraisana andraikitra, ao ny kihana, ao koa ny fahosany amin'ny rehetra izay mety ataon'ny vehivavy dia matahotra. Fa raha hoe sahy izy dia vonona mandray andraikitra mandrateraka ny adidy rehetra izay atao amin'ny mahavehivavy azy eo amin'ny tokantrano, eo amin'ny fiarahamonina, amin'ny firenena. Hitantaratra amin'ny adidy sy andraikitra iantsoroany anefa fa mahavita zavatra ny vehivavy, tsara tohanana hatrany ary aprisihana araka izany izy ireo irosy lalindalina kokoa amin'ny resaka politika. Raha tena mara zany anjaran'ilay vehivavy miezaka miezaka zany hoe ohatranareo zao mitondra ty zavatra ty dia izy mba mena courage foana. Raha tena marina nge zao mpianatra raha tena hoe amin'ny fianarana zao vehivavy nge zao tena bitaka mahay fianarana noho ny lehilahy. Tena marina raha ohatra mahaderevana ny zavatra sary. Tokony hoe hosa ny vehivavy ka entanina mba nefa ny didiny eo amin'ny firenena, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tokantrano dia entanina zany vehivavy rehetra atateraka amin'izany. Toy ny tao-trano ny raharam-pirenena ka tsy vita raha ho apetraka amin'ny olombitsy. Ilaina araka izany fandraisana andraikitry ny vehivavy amin'ny sehatra iray io mba hanatevin-daharana kokoa amin'ny fampandrosoana tianka atao amin'ny firenena. Vao makasika ny fahalalana maneho hevitra kosa indray dia zo fototra ny fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra arak'izay voafaritry ny fanamarana momba ny zoma olona ny taona 2790. Tsy miantra eto amintsika nefa izany fahalalana amin'ny teny sy maneho hevitra izany manoloana ireo olana sedraina sy ny faneho-kevitra misy amin'izao fotoana izao. Porofony zany tsy vitsy ireo voatazona any Amponja noho ny faneho-keviny ary vao tamin'ny herinandro iny no nisy olom-pirenena 4 nahiditra Amponja noho ny fanehony tsy fahafalindry manoloana ny fahatapany herinaratra sy ny rano lavarendy. Mila miaina anatin'ny famoritana ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny raha ny zava-misy eto amin'ny firenena. Sitraka raha tovinambinitsoa sary sindatsariny Mathieu Prince Atrany. Tsy manandanja ary atao ankilabao ny zo fototra dia ny fahalalahana amin'ny teny sy maneho hevitra amin'ny mahatany demokratika ny Madagasikara. Voatery angolaka ny malagasy ka tsy samy laza sy miteny ary maneho ny heviny intsony. Miseho amin'ny endrika maro izany tsindry izany ka mahatonga ny malagasy tsy afa-mikofoka manoloana ny zalo miatra aminy.
Nitahotry ny figadrana no mifehy ireo olom-pirenena tsy anio ny heviny any ka tambajotra tserasera sisa no amatrara ny alahelony amin'ny alalan'ireo karazana pejy na ireo karazana compte fake irony. Miforotra mafy ny malagasy ny amin'ny filazana ny marina hita eny amin'ny fiarahamonina ary miezaka miaina eo ambonin'ny tsirariny vokatry ny tsindry mahazo azy. Raha ny hevitra zao no lazaina dia fahalalahana eto Madagasikara ohatra metery kanefa raha ny tena izy tokony mba omena ny olona hoe fahalalahana mba ahafahana miteny izay tsy mety. Za aloha tsy dia lalina be amin'le firesahana sy le toe-tsaika azonao fa le fahalalahana aloha somary teritery ihany satria zany olona variana amin'ny fiainana fa sarotra be zany le fiainana dia variana ny olona dia tsy afa-tsy manana fotoana intsony izy valam-parana fa miaina amin'ny fahateritereny eny dia mivavaka sisa angamba zay zany zavatra fantako ho an'ny olona rehetra. Tsisy lony tsisy ny fahalalana raha amin'ny vahoaka majinika manokana. Tika zao raha ohatra ny ende hoe tapaka foana ny jiro dia iny gadra eny. Tery ny fahalalahana neo hevitra eto amintsika ireo sokajiana ho madinika no tena hiaran'ny tsirariny. Mba tokony hanana fahalalahana daholo vahoaka majinika. Tsy vieny ihany ny fahalalahana aloha raha ohatra hoe aneo hevitra hoe ka hogadraina olona mba manana heviny hoe izy dia hogadraina fotsiny tsirariny zany. Fa aleo kosa mba hiteny araka izay zavatra hitany izay zavatra mba fantany sy ny zavatra iainany. Rehefa tako azy zao ny fahalalahana zany zao dia tokony hoe tsy miteny akory le fahalalahana hoe ilazany tsy tokony holazaina fa tokony satria tery le fiainana dia matoy ny olona zany miteny le fahalalahana dia mety mbo marina le zay lazainy dia mba henona. Mbola lavitra ny ezaka ny ampanjakana izany fahalalahana iteny sy aneo hevitra izany raha ny eto amintsika. Izany fahalalahana izany indrindra nefa no manam-pirofo fa tany demokratika tokoa ny firenena iray. Hatreto dia miaina anaty fahanginana ny malagasy satria ho azy raha samy ho faty ihany dia aleo maty rahampitso ary raha ho faty dia matesa koa raha havana hoy ny Ntaolo. Lafim-baovao ahafatanteraka kosa miparitaka izay tsy izy ny fako eto andrenivohitra ankehitriny. Ny akamaroan'ireo dia avy amin'ny vokatra plastika avokoa. Miteraka olana maro samihafa eo amin'ny tontolo iainana na eo amin'ny fahasalamana nefa ny plastika izay sarotra ny fialana azy raha ho antsika eto Madagasikara manokana. Faniry Andrianarivo sy Mathieu Princy no mitatitra amintsika ny antsipriany izay. Ahitana fako avokoa izay toerana le rehetra ankehitriny, na izany misavovony eny amorony arebe rehetra eny na miparitaka eny an-dalana. Saika mifono anaty plastika avokoa ny akamaroan'ny entana, na zany ireo vokatra industrialy na ireo entana madinika vidiana eny an-tsena. Lasa fahazarana ny mampiasa ny arona plastika hitondrana entana rehefa miantsena. Tsy voafehy anefa ny fako raha ny eto andrenivohitra ny jerena. Ny olom-pirenena tsy manaja ny fahadiovana amin'ny fanariana ny fako eto sy eroa. Ny tompona andraikitra tsy manao ny andraikitra tandrify azy amin'ny fakana ny fako ara-dalàna. Ny tena marina nge tokony tsy misy amin'ireny mihitsy izany ny tena marina. Ohatrany hoe ny mpitondra ny tokony hoe hiteny amin'olona tsy ilaina intsony ny sase fa mila ianao rehefa hoe mila zao ny hoe hividy siramamy dia mifitora siramaminao any an-trano no entina mba tsy hisin'le sase dia amin'izay tsy zavatra mipariparitaka foana. Izay no tena marina. Na fako anefa raha vao miparitaka ohatran'izao dia manentsina le lakan-drano dia lasa rehefa tonga amin'izay fotoana fahavaratra efa hiditra fahavaratsika zao dia hiakatra amin'izay ny rano dia ety ambany tanàna ohatr'izao nefa mijaly rehefa tonga izay fotoana izay. Ho an'ny olom-pirenena ny fampiasana ny arina vita amin'ny lamba ny vahaolana tsara tsy hiparitaha ny fako plastika raha ny fanehoan-kevitra fa eo ihany koa ny fandorana azy avy hatrany raha vita ny ilana azy. Mitondra aretina aloha izy mazava ho azy satria miteraka bibikely no mahafako anazy izay dia makarary dia miteraka loto ihany koa mahasorena ihany koa satria tsy mitondra filaminan-tsaina zany no mahita fako. Tapera tokony raisina aloha raha tsy diso efa misy ozinina manodina azy ireny recyclena le izy amboarana fitaovana hafa dia tokony raisina fanjakana tanana eny tsy mifanjakana ihany moa ny tsirairay avy tokony mandray ny andraikitra tandrify anazy amin'izay zavatra izay hoe tsy apariparitaka eny amin'ny rehetra eny fa asiana toerana le izy dia avadika amin'izay hoe recyclena izay dia izay. Izay tsy mandoto na manomanadiho dia aza mandoto ry zareo.
5,7 taonina ny fako plastika eto Madagasikara ao anatin'ny taona iray. Ity farany izay maharitra hatramin'ny 5,7 taona vao mety ho levina raha ny fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana. Raha ny salanisa dia 100% amin'ireo fako eto Antananarivo no avy amin'ny plastika. Efa nisy ihany moa ny lalàna napetraka ny tsy ampiasana ny vokatra vita amin'ny plastika teto Madagasikara, saingy toa tsy nitoy izany ka izao niverina izao indray. Tato anatin'ny atelona izao dia tsy mitsahatra amin'ny totongana ny kalitaon'ny rivotra eto Andrenivohitra, hoy ny sampandraraha mpamantatra ny toetry ny andro. Miteraka voka-dratsy maro ho an'ny mpona ny fahaloton'ny rivotra ankehitriny. Maro ireo antony mahatonga izany na avy amin'ny olon-tsotra na ihany koa avy amin'ireo orinasa maro samihafa. Ilaina arak'izany ny fiaraha-mientana sy ny fanaraha-mason'ireo tompon'andraikitra mba hisorohana izany fahaloton'ny rivotra izany. Sitraka Ratovina Ambinitsoa, sary sy ny ratsarin'ny Mathieu Prinsiatrany. Avy 5 hatramin'ny 9 amin'ny fetra farany tokony ho izy napetraka ny sampandraraha iraisam-pirenena misahana ny fahasalamana na ny OMS nitahany fahaloton'ny rivotra eto Andrenivohitra. Ary tato anatin'ny 3 andro dia tsy nitsahan'ny totongana ny kalitaon'ny rivotra eto Antananarivo. Arak'izany, tsy ny fako sy ny loto ihany no iainan'ny malagasy, fa tafiditra ao ihany koa ny fahaloton'ny rivotra ary mitombo isan'andro izany. Tsy fantatry intsony ny manavaka ny zavina sy ny setroka eto Antananarivo, fa na maraina na atoandro na hariva dia manjavozavo avokoa izay jerena rehetra. Tsy ny maso ihany no iantefan'ny setroka, fa miteraka aretina isan-karazany ho an'ny vahoaka izany. Setroka fiara, setroka ny ozinina, indrindra ny doro-tanety izay ny fanesy tato ato no antony mampirongatra be ny setroka amin'izao fotoana. Tsy fahasalamana voalohany. Taovam-pisefona no tena voa amin'izany fa tsy dia misy afa-tsy izay. Tsy maintsy hoe ny taovam-pisefona foana ny voa moko. Manimba fahasalamana ny avoka tsetsina amin'ny poumon dia tsy afaka miaina intsony. Ilaina fikojakojana ny fiara, ferana ihany koa ny doro-tanety mba hampihenana na hanafoanana ny setroka eto amintsika izay mitondra voka-dratsy maro ho an'ny vahoaka. Tokony vaolana manoloana an'izay tokony hoe kajiana izany ilay tontolo iainana. Afaka atao amin'ireny mpandoro-tanety ireny dia koa mba tsy hodoroana ny ala. Mba tokony karakaran'ilay tompo ilay tômôbila fa tsy atao midona sesika be ohatsy ireny. Vaolana tokony raisina amin'izay ohatra hoe setroka tômôbila zao dia manao motera dia mba tsy masetroka, ajanona ny doro-tanety. Miainga amin'ny tsirairay araka izany ny fisorohana mba hampihenana ny fahaloton'ny rivotra eto Andrenivohitra. Eo ihany koa ny fanentanana ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony ary indrindra ny fidinany fotony hamaizina ireo mpandoro ny ala sy mpandoro tanety. Tontolon'ny fahasalamana mihoatra ny rotapitrisa ireo olona tratry ny tazomoka eto Madagasikara raha ny antotanisa tamin'ity taona ity. Tsy maintsy amafisina arak'izany ny paikady amingorana na ampihenana ny fianaky ny aretina. Tanjona goavana napetraky ny governemanta Amerikanina ho fanohanana any Madagasikara ny fizarana lay misy odimoka sy ny etsika famendrahana ranom-panafody iadina amin'ny tazomoka. Andomiaratina sy mbola avatsara no mitondra ny antsiprian'izay. Lay misy odimoka sy vety sy rotapitrisa no novatsy ny governemanta Amerikanina vola ho an'i Madagasikara nanomboka ny 4 Oktobra lasa teo izay tafiditra ao anatin'ny etsika fizarana lay misy odimoka faobe. Izy fizarana lay misy odimoka fanampiny sy vety sy 17 tapitrisa vokatry ny fiara-miasa amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena miady amin'ny sida, ny rabika ary ny tazomoka ka ny Fonds mondial no anome ny 12 tapitrisa fanampiny amin'izany. Afaka ampianatra amin'ny 5 isanjato ny tany hitrangana tazomoka ary miaro ny olona mahazo izany ny fampiasana araka ny tokony ho izy ny lay misy odimoka ka mila fanarahan'ireo toromarika samihafa azona antoka ny fiarovana ny olona amin'ny tazomoka. Iray amin'ireo aretina matetika tsabony amin'ny tobo-pahasalamana ary loha laharana amin'ny antony anatonany marary tobo-pahasalamana ny tazomoka. Ho an'ny taona 2024 fotsiny, efa mihoatra ny rotapitrisa ireo tratry ny tazomoka teto Madagasikara raha ny antotanisa. Tsy maintsy amafisina ihany koa araka izany ny etsika famindrahana ranom-panafody iadina amin'ny tazomoka ataon'ny Etazonia amin'ny alalan'ny vinany flo amerikanina amin'ny ady amin'ny tazomoka na ny PMI sy ny sampandrara amerikanina amin'ny sahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID ny 20 Oktobra hatramin'ny 20 Novembra izao.
tokantrano 2 sy rahetsy avy amin'ny distrika 4 izay nahitana trangana tazomo kabetsaka dia Ivohibe, Isandra, Ankazoabo ary Kalamavono no isitraka izany. Famindrana fanafody amin'ny atitrano no atao ka olona misa 7,707 sy 7,000 sy 9,5 no azo fiarovana vokatra izany ary anisan'izany ireo marefo toy ny vehivavy bevoka sy ny zaza latsaky ny 5 taona. Tsy mijanona eo fa isy ny fanaraha-maso azona antoka fa mahomby ny hetsika ary manaja ny lalàna momba ny tontolo iainana. Ny gouvernemanta amerikanina no anisan'ireo mpamatsy vola lehibe indrindra amin'ny ady atao amin'ny tazomoka eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fanomezana famatsim-bola amin'ny tentina 9 tapitrisa $, isan-taona isorohana sy fehezana ny tazomoka. Tontolon'ny fanabeazana sy fiarahamonina kosa indray dia misehatra eo amin'ny fanabeazana sy fanarenana ireo ankizy. Iarany erisetra ny anivon'ny fiarahamonina sy ny ankizy manao adisona ka tokony anefany saziny any am-ponja ny akany mpitaiza ankizy vavy eny ny faravohitra. Mandritra ny enim-bola no anarenana ireo ankizy ireo, andraisana antanana ny fiainany ary ampianarana azy ireo ny lalàna tokony arainy mifanaraka amin'ny lalàna sy ny fitsipika apetraky ny fiarahamonina. Faniry Andrianarivo sy Andry Fanomezantsoa no mitondra amintsika ny antsiprian'izay. Anarenana ireo ankizy vetrika tsy mahita ny fianakaviany. Ireo ankizy iarany erisetra rabatana na ara-tsaina eny anivon'ny fiarahamonina fa indrindra nefena ireo ankizy ny voana amin'ny fitsipika napetraky ny fiarahamonina no antom-pisiny akany avoka ety faravohitra. Ny eo anivon'ny fitsarana ny mandefa ireo zaza ireo ho beazy ny ety anivon'ny akany mandritra ny enim-bolana mba hisiny fifanampiana eo amin'ny lafin'ny fanabeazana. Beazina eo anivon'ny akany koa ireo ankizy tsy mahita ny fianakaviany mandra-pahita ireo ray aman-dreny sy ireo fianakaviany. Beazina amin'ny lafiny rehetra ireo ankizy mipetraka eto amin'ny akany na ara-batana izany na ara-tsaina na ara-panahy. Tariana ihany koa izy ireo anana toe-tsaina tia mikarokaroka. Ao anatin'izany ny fampianarana azy ireo ny asa tanana mba hampivelatra azy ireo ka anana ny asa avy hatrany rehefa miverina eny anivon'ny fiarahamonina. Miara-miasa amin'ny mpitsara ny zaza-tsampotena izay mametraka ny ankizy ato amin'ny akany. Misy ankizy karazany roa raisina tanana, ny ankizy ka sosial, izany hoe ireo ankizy izay tsy manana fianakaviana apetraky ny fitsarana aty aminay mba hitadiavana ny fianakaviana. Ny anankiray indray ankizy victime-na viol teny anivon'ny fianakaviana na fiarahamonina dia apetraka ato amin'ny akany zareo mba azo fanohanana ara-tsaina ahafahany manana fatokisantena indray no rehefa miverina eny amin'ny fiarahamonina sy ho arovana koa. Ka anankiray fahatelo dia ankizy izay victime-na violence, izany hoe herisetra na ara-tsaina na ara-batana teny anivon'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana izay misy azy dia apetraky ny fitsarana ato aminay koa zareo mba ho arenina ihany koa. Tanjona voalohany apetraky ny akaniny amolavolana ireo ankizy vavy ho tonga olombanina, tsy hiverenana izy ireo amin'ny lalan-diso na solafaka azy ireo. Ny tena betsaka raisinay ato aloha izany dia ny kapenal, ny mahatonga ny ankizy mivona eny amin'ny fiarahamonina izany ny fahitany rehefa mandray tanana an'ireo zazaroa dia olana ho anivon'ny fianakaviana foana ny olana. Sahirana ny ray aman-dreny dia variana miasa mitady vola ny ray aman-dreny dia tsy ampy ny fanaraha-maso ny ankizy dia lasa ilay fiarahamonina manabe ny zaza dia izay zavatra hitany eny amin'ny fiarahamonina no arahany, izay ataony namany no arahany dia lasa mivoana, lasa manao fahadisoana izy eny anivon'ny fianakaviana. Ao koa ny ditra fotsiny, maditra fotsiny ilay zaza, sarotra tsy manaraka ny tenin'ny ray aman-dreny dia lasa mivoana manao foana ny ankizy. Misy koa nefa ny ankizy izay endrikendrehan'ny mpampiasa satria ny ankabeazan'ny ankizy miasa trano manolona dia tsy tia hanome ny karaman'ilay zaza ilay olona dia amoronany hoe nangalatra sy nanao an'izao tato an-trano dia toriana any amin'ny fanjakana dia mamita sazy aty. Fitadiavam-bola manokana ataony sampana sy ny fanampiana ireo tsara sitrapo no ivelomany akany avoko.
nisy ihany fifanarahana tamin'ny fanjakana ho fanampiana ny akany saingy tsy tonga ra-potoana izany ka tsy maintsy mitady loharanom-bola hafa ny akany azona mamelona ireo ankizy 570 be aziny eto. Maresaka iraisam-pirenena mitoetrandry ny fanazarana sy ny andrana ho an'ny nukleary vaovao ho an'ny firenena sy ny tafika rosiana. Ho an'ny ity andrana ity dia tratra ny tanjona raha ny fanazavana atrandry. Natao izao mba anaovana fanafiana nukleary goavana ho setry ny fanafiana nukleary ataony fahavalo raha ny fanazavana atrandry. Anjara lovany aina sy mbola avatsara no mitondra ny antsipriana izay. Naombo ny fanazarana nukleary vaovao ny Rosiana, tratra ny tanjona napetraka ho ihany ny tafika Rosiana. Anomezana hery ny fandefasana balafomanga balistika sy mandeha anabakabaka avy any Kamchatka any amin'ny farany atsinanan'ny Rosia ny hetsika raha ny fanazavana. Mpandeha samy mpisitrika sy mpandefa bombarony nandray anjara tamin'ity fanazarana ity. Te hijery ny fotom-pampianarana nukleary ao Rosia Vladimir Poutine ary nampahafantatra ny fandrahonana nataon'ny firenena tandrefana. Nilaza i Moscou fa hamalibontana raha avelan'ny Ukraine ampiasa ny balafomanga lavitra ezaka i Kiev amin'ny fikendrena nukleary ny faritanin'ny Rosia. Etsy ankilany nanararoatra nitsidika ny Pekin filoham-pirenena Finlandais Alexander Stubb ka iantso an'i Chine mba hanao tsindry amin'ny Rosia. Natao tamin'ny fotoana nahitana andihana miaramila koreana tafaratra voalohany hita tany amin'ny manodidina ny Ukraine ny hetsika nukleary Rosiana. Tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lasy sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany isorana ireo teknisiana nampitany sary sy ny feo tamintsika tsirairay avy tany antokatrano tany mametraka sy soavatsara veloma tompoko.